Tsara mba nompon'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity. Ary miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ny tompane hamangy atsika mandritra fotoam-pivavahana. Arabaina toy izany ianareo rehetra izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao en ligne. Izay rehetra ho ataon'Andriamanitra eto, tonono ny vavanay ho ataon'Andriamanitra aminareo rehetra ihany koa any an-tokantrano any. Satria anao zavatra lehibe Andriamanitra androany dia rariny raha ohatra ka tsika rehetra mihitsy miaraka eteka farasay mafy. Raha mbola misy mafy zany dia ataovy Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, saty zany ve, saty zany ve. Halleluja! Androany raha misy amintsika rehetra toka eto ka misy marary, androany hositrana ianao izay marary, satria ny herin'Andriamanitra hiasa ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao dia hositrana ianao izay marary. Ianareo manana olana ihany koa, oka courage ianareo satria hiasa eto Andriamanitra haman'ny olana. Amen. Andao hivavaka isika ametraka ty fotoan'androany ity eo an-tanan tompo. Tompo Andriamanitra tsy toa, rainay mandrakizay, ankehitriny ndreto izay vory maro eto amin'ny toerana ity, mba hanompanao samy voninahitry ny anaranao. Zay rehetra nambarako teo ho amarinao sy ataonao tanteraka daholo Andriamanitra. Enatra amin'ireo namanay manaraka ny fotoam-pivavahana en ligne any an-tokantrano any, dia ny ray izay ho raisinay eto ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Saotra tompo, tena voata ny fotoan'androany. Amen. Dia ho raintsika ampitiavan-tanana ny mpitarika fiderana. Alléluia! Alléluia! Ny Alléluia akory tsy hoe ferabana fa ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, ka andao omentsika voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavan-tanana sy Alléluia mafy. Alléluia! Manaraka izany dia manamafy hatrany any farabana izay efa natao mpanompon'Andriamanitra teo, arabaina avokoa isika rehetra izay ato an-tranon'Andriamanitra, ianareo ihany koa izay manaraka any amin'ny fahitalavitra na any amin'ny tambazotra dia arabaina toy izay ihany koa. Ny fitahian'Andriamanitra, ny fahasoavany ary ny fiadanany anie dia andrakotra antsika tsiraray avy izay manaraka sy izay miaraka eto amin'ity toeran'ity manompo ny tompo. Amen. Dia tsy adino ihany koa ianareo reny mpianakaviana rehetra, arabaina ianao tahaka ny firaban'ny anjely any Maria hoe arabaina lena soavina ho reny mpianakaviana tena ho amin'ny mazava tokoa ane ianao ho feno hery, ho feno fandresena amin'ny fiainanao. Amen. Dia tsy andrelitsika fa avy hatrany dia manasanao mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Ianareo any tokantrano ihany koa mandraisa anjara mitsangana, dia ao anatin'ny fotoam-piderana isika dia irehare mihitsy tsika manana an Jesosy. Izay mahatonga tsika efa ao anatin'ny mazava. Isika izay ao mazava dia aneo fa sambatra isika manana an'izy, manana an Jesosy. Fa amin'ity hira voalohany ity isika samyntsika aloha ny teny hoe tena sambatra tsika manana an Jesosy ka tsisy mataitra intsony. Andao ary. Ambarao aminazy hoe feno aravona fonao nanino nandray an Jesosy. Sauza eke sambatra eke tsisy asanoa ameliratsy aby an-tanana kane iriko matatre, iriko matatre, iriko matatre, iriko matatre, iriko matatre. Sayana manao hoe sambatra ianao nandray Jesosy. Fona kay nahitan Jesosy. Sauza eke sambatra eke tsisy asanoa ameliratsy aby an-tanana kane
jesosy Sara Jesosy Samanambaramgo Sara Jesosy Oh Sara Jesosy Samanambaramgo Sara Jesosy somary mifampitodika kentsika dia tenentsika hoe inona mataitaitra lazao amin'ny ihany hoe inona mataitra andio an' jesosy sika madrasanjary ianao fisika hoe tena tsara jesosy Sara Jesosy Samanambaramgo Sara Jesosy Sara Jesosy no zany dia tokony tsisy mataitaitra antsika intsony jereo kely namanao dia teneny izy hoe tsisiko mataitra tsisiko mataitra tsisiko mataitra tsisiko mataitra tsisiko mataitra tsisiko mataitra heya lazao ihany hoe tsisiko mataitra tsisiko mataitra tsisiko mataitra tsisiko mataitra tsisiko mataitra samitsy miaraka an' jesosy samy izy manao andiano an' jesosy datsika iteatanana mafy ho an' jesosy le tsara indrindra izy matsapa hoe tena sambatra izy manana an' jesosy alleloia tsarovy a fa manana an' jesosy ianao dia manana an'le lalana manana an' jesosy ianao dia manana an'le fahamarinana manana an' jesosy ianao dia manana an'le fiainana ngeza be ary manana an' jesosy ianao a dia lakle afahantsika mandova an'le fiainana mandrakizay nandray famonjena izy osy ianao no jesosy teo amin'ny azy fijaliana andao tena hitodika am' jesosy tsika amin'izao fotoan'izao hoe jesosy a tsy misy reharehako afa-tsy ianao rery ihany dia tena tenenao avavanao mihitsy izao hoe tsy maninona hoe tena sambatra jesosy a manana anao tena sambatra izay jesosy a nandray anao ho tompo nandray anao ho mpamonjy ny fiainanay dia ho ataonay amin'ny alalany hira izany jesosy amin'izao fotoan'izao alleloia
tsy misy rehareako tsy misy rehareako afa tsy anao Jesosy anao ny hery anao ny ajazy voninahitra ny fasana sy ny fiaina tsy tahitro efa resinao izao tontolo izao tena hita efa nitsangana sambatra Jesosy manana anao sambatra Jesosy manana anao tompony hery sambatra Jesosy nyankine watratrana ampiany fitiavana ampiany finokwana rakety kwawa bulalandava vareareakiana tsy misy nahita mpamonjena afatsy tamina nanaikianao tsy mba noterena hitondraina va ny tananao mahery nazotra mbaitantana aizako mandesy mizotra ilala marina sambatre manana tompony hery sambatra Jesosy yankine watratrana ampiany fitiavana ampiany finokwana rakety kwawa bulalandava vareareakiana naseunao ilay faefana mandasiaruku kanyalamaina teolay satana zay vavaluku tsy misy marombakakory zay eo an-tanana izany indrindra no ilazako vareareakiana sambatra Jesosy manana tompony hery sambatra Jesosy nyankine watratrana ampiany fitiavana ampiany finokwana rakety kwawa bulalandava mbola nambara ihany Jesosy sambatra izahay manana anao sambatra Jesosy manana tompony hery sambatra Jesosy nyankine watratrana ampiany fitiavana ampiany finokwana rakety kwawa bulalandava vareareakiana rakety kwawa bulalandava fiainao ny rehareako kwawa bulalandava vareareakiana rakety kwawa bulalandava fiainao ny rehareako rakety kwawa bulalandava vareareakiana rakety kwawe tikwawa bulalandava vareareakiana Jesosy ianao no reharehanay
ary manana izahay manana anao Jesosy a nisy taona izay mety nandalo ady fa teo foana ianao misy taona izahay mety nandalo aretina fa teo foana ianao misy taona izahay mety nalahelo tsy nisy fiadanana tao anatinay fa tao anaty sento kanefa teo foana ianao dia teo ianao tsy hoe nijerijery fotsiny fa namonjy ianao nandray atanana amin'ny fiainanay ianao noho izany a dia ambaranay ampabe maso ary eo anatrehanao fa manana izahay manana anao halleloia tena manana izahay manana le Andriamanitra avy indrindra tena manana izahay manana anao Jesosy dia ilaza izay hoe manana tompo fa manana niova mihitsy Jesosy ho fiainanay tao aminao fiainako tompo tao amina sinanay minaoranantraiana tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao amina manana anao zay Jesosy za mihitsy Jesosy ianao rery ihany ny reharehanay amen tao amina sinanay ninaoranantraiana tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao amina mbola mafisina ihany Jesosy sady tsy leo izay manambara hoe tompo fa manana niovany fiainako tompo tao amina sinanay minaoranantraiana tsy ho toy izao ny manana tompo fa manana tompo fa manana niovany fiainako tompo tao amina sinanay ninaoranantraiana tsy ho toy izao ny fiainako anto fekira dia andatsika tena hivavaka hisaotra an' Jesosy na amin'ilay famonjena hivavaka hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fahasoavana ny amin'ny zavatra rehetra izay mena asehoy anazy fa tena fiera ianao manana anazy asehoy an' Jesosy hoe tena zavatra ianao ary faly ravo ianao manana an' Jesosy samitsy tompo tena zavatra ka ilaza hoe manana tompo fa manana niovany fiainako tompo tao amina sinanay minaoranantraiana tsy ho toy izao ny fiainako ambara ihany eny sinanena ianao raha nandray anazy manana Jesosy manana anao tompo fa manana niovany fiainako tompo tao amina sinanay minaoranantraiana tsy ho toy izao ny fiainako
menina nandray ianao le tsara indrindra no nyraisika te ianao zany tena araka izany tonkira za mihitsy hoe tsy mba tahaka izao ny fiainako raha tsy tao aminao noho izany mbola hira ihany azy jesosy hoe manana anao misotra tompo fa soavina lehibe ho anay ny fanananay ihany jesosy ho tomponay ho mpamonjy anay ifanekenay ho velona atao anatinay izy azy izahay ary tena anao zato isanjato amen makatoerantsika tompoko lay tokirantsika farany teo dia nilaza hoe manana an jesosy manana azy isika raha manana an jesosy ato anatsika ary fahasambarana ho antsika izany amen am'izao vaninandro farany zao na izy ka tsy manana jesosy ho sahirana izy ho tapidalakale ihany izy fantany aloha zay tsy manana jesosy mety tafitany ihany ny fiainana mety ety ihany ny nataony fa ankehitriny amin'izao vaninandro farany zao zay tsy manana jesosy ho sahirana ihany noho izany ho anareo toka eto sambany dinino fiainanao efa manana jesosy vianao efa manana azy monina sy mitoetra ao anaty vianao raha ohatra ka tsy mbola sory ianao androany sokafa mivavanao mitenenao i jesosy io midira atao anatiko makatoerana atao anatiko tak izany ihany koa ianareo any tokantrano any efa manana jesosy vianao aza vela hiala ho aminao mihitsy izy ninina mety tetika devoly karazana fakapanahy hitomana anao mba hanota amin'izay jesosy miala ho aminao ianao esorony jesosy ao aminy toery zany devoly zany aza manaiky mihitsy hatramin'ny farany zao foana ataovy masako an-tsaina an'Andriamanitra ao monina atao anatiko jesosy ary zaho ao aminy halleloia andeo hiteka mafo an'Andriamanitra isika raha mbola misy mirefitrevitra zany teka zany ataovy ihany ho an'Andriamanitra halleloia ny voninahitra dia ho an'ny tompo irery ihany anokana fotoana anaovana vavaka tsika rehefa avy eo satria misy programa lehibe zay hitondran'Andriamanitra atsika mandritra ny volana jona sy ny volana jolay dia rehefa avy eo anokana fotoana anaovana vavaka isika fandao aloha isika iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra mila mandoam-pahafolokareny ianareo tsy mety intsony hoe ianao ve mpino tsy andoam-pahafolokareny fa maninona satria tsy mino ny tenin'ny baiboly ve ianao satria ny feon'ny devoly ve ninoanao toero izy asehoy fa olona manana an jesosy ianao ka hijoro akatoy ny tenin'Andriamanitra mandrakariva rehefa avy emo tatazana eny toerana ny fanatitra fanaotsika hatramin'izay andaontsika mbola anao hira anankiray ao anatin'izany dia mahazo mandrosotsika tompoko mahazo mandroso ety anoloana ihany koa misy an'ilay fanohana atsika ny émissiontsika samy mandranjara arak'izany alefa azy
faiana ny miaraka amin'ny ray mahita fiadanam-po mandrakizay kanady sarotra sy olana mamay ny tanany mahery ampiaro anay tena faiana ny miaraka amin'ny ray mahita fiadanam-po mandrakizay fanady sarotra sy olana mamay ny tanany mahery ampiaro anay tena mino azy ianao mametraka azy ambony am'izay atao manolotra azy azy ambony sy voninahitra tsy manompotompo afako Jesosy irery no ao ando izy irery tsy amitaka anao ampanao ny fahasoavana miaminy ampiosaraino namsiway Jesosy tikulo sariana tena fukuana ifuku babuna wawandisa Jesosy tikulo sariana tena fukuana ifuku babuna wawandisa tena faiana ny miaraka amin'ny ray mahita fiadanam-po mandrakizay fanady sarotra sy olana mamay ny tanany mahery ampiaro anay tena faiana miaraka amin'ny ray mahita fiadanam-po mandrakizay tena fukuana ifuku babuna wawandisa tena faiana miaraka amin'ny ray mahita fiadanam-po mandrakizay tena fukuana ifuku babuna wawandisa daontsika ite tanana mafy ho an'i Jesosy rery foana foana voninahitra dia araka ny fanaontsika isamolana tompoko dia misy valopy spécial ho zaraina amintsika nomena anarana hoe valopy raky dehibe zany hoe isamolana zany tsika dia fanampianarana anokana fotoana anaovana rakitra miavaka noho ny rakitra rehetra hatramin'izay nomena anarana hoe
raky debe hoy ao ka tiako ianareo ny riko mba ndrainjara daholo ianareo satria tena nanampy be amin'ny asan'andriamanitra rehetra zay nataontsika izany ka ho zaraina fiatrany a lay valopy a dia tsy ireo ray mpianakaviana manaty ny fanatra ihany no izara fa atsona mpiandraikitra amin'izay vetivety a tonga dia mandroso vetivety ny zarana lay valopy a fa tsy mitarazoka zany mbola anao hira anankiray sika rehetra ao anatin'izany tompoko Fotoam-bavaka ianao Fotoam-bavaka ianao Fotoam-piaroay falifaly ao manananao Shaburabuni fuku ianao Fotoam-pamonjiay ianao Fotoam-panafakay ianao Fotoam-panavontray ianao Fotoam-piaroay falifaly ao manananao Shaburabuni fuku sambatrany fuku manananao sambatrany fuku miteranao tena sambatrany fuku manananao tena sambatrany fuku faliteranao sambatrany fuku manananao sambatrany fuku miteranao tena sambatrany fuku manananao tena sambatrany fuku faliteranao ianao Fotoam-pamonjiay ianao Fotoam-panafakay ianao Fotoam-panavontray ianao Fotoam-piaroay falifaly ao manananao Shaburabuni fuku ianao Fotoam-pamonjiay ianao Fotoam-panafakay ianao Fotoam-panavontray ianao Fotoam-piaroay falifaly ao manananao Shaburabuni fuku sambatrany fuku manananao sambatrany fuku miteranao tena sambatrany fuku manananao tena sambatrany famiteranao sambatrany fuku manananao sambatrany fuku miteranao tena sambatrany fuku manananao tena sambatrany fuku famiteranao sambatrany fuku manananao sambatrany fuku miteranao tena sambatrany fuku manananao tena sambatrany fuku famiteranao sambatrany fuku manananao sambatrany fuku miteranao tena sambatrany fuku manananao tena sambatrany fuku datsika ity tanany mafany Jesosy hatrany rehefa miteka ihany dia andao iraisay niteka fara zay mafy isika e alleloia omentsika toerana fiatrany a
reto mpitarika fidiarany reto a satria roso andre ny tenin'Andriamanitra isika tonga eto dia angatantsika ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Emile izy no tondra ny afatr'Andriamanitra amintsika androany andao hivavaka ho azy isika atsakany tanantsika oka ty anoloana raha io isaorana ny anao izay napisy an'ity lehilahy ity ary niantso azy ho amin'ny famonjena ary niantso azy ho mpanomponao ho mpitondra afatra ato amin'izao fiangonana izao sy afatra maneran-tany mihitsy azy koa dia mametra tanana aminy ny mpanomponao raha eo mitondra ny ositra avy any aminao epetany aminy afan'ity lehilahy ity izarany teninao hitondra ny afatrao araka le tena tianao mihitsy ary sahaza ho any rehetra vory marobe amin'ity androandroany ity ao anaty fotoana hitoriany teny dia ho sitrina avokoa reo olona marary hialo amin'ny tenany olona ny herin'ny aretina ny fanakajany démonie ary ho vonjena ho afaka amin'ny olana ihany koa zay rehetra tonga eto sy zay rehetra any tokantrano manaraka izao fandarana izao tompo omba azy ianao omba azy ianao omba azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Alléluia. Alléluia. Ty afatanana mafy an'i Jesosy a mba ho fiderasika ny anaran'izany tompoko. Alléluia. Iafaly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a fifaliana ho any ny rahan'ny tompo a hitondra ny afatra eto amin'ity toerana ity mamerina ny fiarabana izay efa noentin'ny mpanompon'Andriamanitra ho anareo vehivavy rehetra sy diso a ny olona namorona ny fetin'ny vehivavy fa tena ilain'ny firenena ny fisian'ny vehivavy ilain'ny fiangonana ihany koa ny fisianao ianao ilay vehivavy ho ampiasain'Andriamanitra ianao ilay vehivavy hanova ny tontolo manodidina ny nateraky ny kibonao dia hotahina ahomby amin'izay rehetra atao ane ianao izay teny tonono ny vavanao teny pasoavana dia sy anjavina fotsiny fa ho tanteraka amen. Ny aretina mandondomba-ravarana eo aminao resinao ny olana mitadiditra eo amin'ny fiainanao resinao sy ambakan'izany isika rehetra ny anatin'ny tokantrano afaly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a izay manaraka an'izao fandaharana izao misy matoky afa hikasikanao ny herin'Andriamanitra amin'ity ora sy fotoana ity a hikasika asika tsirairay avy ihany koa eto amin'ity toerana ity zany andao isika tonga dia hiditra ao anatin'ny afatra izay nampitondran'ny tompo a eto amin'ity toerana ity sokafo amin'ny baiboly ho an'izay manana baiboly a ho an'izay manoratra dia andao tonga dia andika atao amin'ny Mateo 5 ny 7:10 sy ny 4:10 izany. Mateo 5 ny 7:10 katramin'ny 4:10. Mateo 5 ny 7:10 katramin'ny 4:10. Ianareo ny fanasin'ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asira azy sy misy heriny anaovana na inona intsony izy fa arina any ivelany ka ho isahan'ny olona. Ianareo ny fahazavany izao tontolo izao sy azo ofenina izay tanàna miorina eo atapon'ny tendrombohatra. Jaona 5:12 any 9:9. Jaona 5:12 ny 9:9. Sy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy amo ary mba haretany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Ndao te tanana mafy fisaorantsika ny tompo. Isaorana ny tompo Jesosy satria nahay nifidy na nifidy anao. Sy diso safidy ny nifidy asika. Tao anatin'ny maro, tao anatin'ny olona manana olana, tao anatin'ny olona marary,
tao anatin'ny olona tsy fantako na ahoana ny kriterany fidianana. Tonga eto ianao zao, ahita ny voninahitra Andriamanitra, ahita ny fahasarana Andriamanitra, ahita ny falebiazana Andriamanitra. Aleluia. Nazavain'i Jesosy tamin'ny alalan'ity teny ao amin'ny Jaona 5:20 ity, fa olona nofidiana isika, sy tonga ho azy, olona nantsoina isika, olona nosongaina isika, notendrena. Aleluia. Notendrena isika. Tendrena hanao inona? Tendrena hatao inona? Nofidiana hanao inona? Nofidiana hatao inona? Androany hanao zavatra eto Andriamanitra. Haleluia. Satria matoa nanendrenao, matoa nifidy anao, dia sy nofidiana izery fotsiny, fa nofidiana ho asoavina, nofidiana ho irahana, nofidiana hahita fahasarana, nofidiana hahita ny fahalebiazany. Arak'ilay voalaza teo, nofidiana mba handeha hamo ary ny vokatra dia haritra. Maro ny olona mitady amin'izao vaninandro eny asika zao, mitady fahasarana eo amin'ny fiainany, mitady fahalebiazana eo amin'ny fiainany, mitady fitahiana eo amin'ny fiainany. Fa androany omeny tompo anao zany, ary sy mionina amin'izany fa na ny lanitra aza dia efa omenanao. Aleluia. Aleluia. Ozy zahako tamin'ny maraina, maizina ity tontolo misy asika ity, miainao anaty aizina ny olona, miainao anaty olana ny olona, sy mahita an'izany fahasarana izany tsony ny akamaroan'ny olona, sy mahita an'izany fifaliana izany tsony ny akamaroan'ny olona. Ranomaso no iainany maro. Za moa tsy haiko izy loatra ny namorona an'le fanontaniana rehefa mifampiarahaba. Rehefa vita ny manahoana dia misy toy ny fiarabana. Inona ny vaovao? Raha vao fiarabana ny tapitra manahoana dia ohatrany sy ampy ihany raha mbola mizanona ilay olona anankiray, fa sy maintsy misy teny manaraka azy. Inona ny vaovao? Ozy zako, raha mandinika an'ilay inona ny vaovao, ny malaky kokoa dia ny mijery fahita lavitra, ny malaky kokoa dia ny mividy gazety raha vaovao ny tadiavina. Fa maninona ny manontany vaovao amin'ny olona sy mpanao gazety? Misy zavatra ny rasany ao. Ny valiny isika izao no natao ilaza ny filazany tsara, ilaza vaovao tsara amin'ny vavanao, hamoaka teny tsara amin'izay ianao, hanambara ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao, hanambara satria izy vavolombelona amin'ny nataony. Tamin'ny alina rehefa nivavaka dia izao ny zavatra namangin'ny tompo Tompo, inona tokoa moa ny antony isiko sy ny antony ny fidianana amin'izao vaninandro iainako zao? Ny tompo namaly, sy anareo no nifidy, fa izaho no nifidy anareo mba handeha hamo ary ny vokatra. Manina ny vokatra? Maharitra. Raha tahina ianao dia maharitra ny fitahina eo aminao. Raha nositranana ny aretinao dia maharitra ny fanasitranana. Aleluia. Satria mbola misy ange olona mizoro vavolombelona voninahitra ho an'Andriamanitra, fa za io dia sitrana ilay aretiny, afaka pisy samy teny tsony, fa ohatrany mbola izy ihany io. Okizay. Fa rehefa nisitranan'ny tompo ianao dia ho sitrana tanteraka. Rehefa nivahan'ny tompo ny olana dia ho voavaha tanteraka. Aleluia. Satria olona nofidiana isika. Ity anefa misy antony ny fidianana anankiray izay asongadin'ny tompo nomeny mpanompo ny arak'ilay efa nitaritana asika teo. Anatin'ity volana juin sy jolay ity isika dia andeha hampiseho ny fahazavana. Andeha ninona hoe? Hampiseho ny fahazavana. Hampiseho fa olona tena nasoavina tokoa isika, olona tena nositranona tokoa isika, olona tena nafahana tokoa isika
azoko antoka zany raha mbola marary anao tonga eto na manaraka izao fandaharana izao ka vonina hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra ositranona ianao hoesorana aminao ny olana satria andeha anao izoro vavolombelona anambara fa tena misy an' Jesosy ao anatinao. Haleluya. Halefa ny tompo isika miaraka amin'ny voa. Inona ny voa entinao? Misy nanana voany fanasitranana satria no sitranana izy dia afaka mizoro amin'ny hafa fa tena olona afaka tokoa izy. Amen. Satria ny vahana ny olana dia manana voany famahana olana izy, afaka mizoro amin'ny hafa, afaka miteny amin'ny hafa fa mpamaha olana ny Andriamanitra ivavahany. Haleluya. Dia izao no nambarany tenin'Andriamanitra ny vakisika teo Mateo 5 ny 7:10 sy ny 4:10. Ianareo no fanasin'ny tany. Haleluya. Nofidina ho fanasina. Matsaso ity tontolo misy isika ity. Efa sy misy sirony tsony ny tontolo iainana. Maro ny olona eo andalam-pamino tena. Olona kivy. Tsy mahita tsirony amin'ny fiainana tsony. Tsy mahita maminy tsony. Profony zany. Maro ange ny olona ny anaty bara mieritreritra fahita fiainana. Very hevitra. Dia miboboka. Mamo. Tonga nefa ny apitso. Vao may olana be. Satria ny olana tsy afaka ny aretina tonga. Mitady fanasina izy rengy. Tadinina hoe mba haniny hanome siro indray ilay fiainana. Maro ny olona tsy mahita asa efa manomboka mamoy fo. Tsy vita tsony tia. Angataka voalatsa. Hindrana bokany trosa. Very hevitra. Mitady olona manana teny fanasina hitondra tsiro indray ho an'ny fiainany. Manangana olona Andriamanitra ianao le nazangana. Haleluya. Manangana olona Andriamanitra satria ny teny eto sy nitady olo-kafa ny ambadika Andriamanitra fa isika no nambarany ianareo dia nofidina ho fanasina. Haleluya. Hapisy siro indray an'io tokantranonao io Andriamanitra. Hapisy maminy indray an'io fiainanao io Andriamanitra. Ho fifaliana ho anao ny miainao anatin'ny tokantrano misy anao. Satria Jesosy manovanao ho fanasina. Haleluya. Napalahelo nahita an'le rahalahy anankiray indray andro. Nanantona vita fivoriam-bavaka ohatrao dia nanantona izy dia izao ny zavatra nambarany. Mahagaga izy izay mivaditra miara-manompo an'Andriamanitra fa tsy fantako hoe mbola sy ao aminay ve zany hoe fiasan'Andriamanitra zany sa inona ny olana. Fa io vadiko io izy rehefa tia am-piangonana dia mebe, faly be, miresaka amin'ny olona dia mikakakaka be. Fa rehefa tonga ao an-trano izy tsy me. Mampitovy molitra. Vao misy teny kely lasa tonga dia maninona? Ady. Dia ozy izako satria mbola sy nangataka tamin'Andriamanitra hoe tena midira ato anatinay, manjaka ato am-ponay, ovao ny fiainanay, omeo fifaliana izahay, omeo firavoravona izahay. Tonga am-piangonana ihany fa fahazarana sy tena resy lahatra sy mino fa olona nofidian'Andriamanitra. Andriamanitra ny fidy anao sy ny fidifidy fotsiny fa tena apahita fiainana anao izy. Tena apahita fiadanana anao izy. Tena apahita fifaliana ho anao izy. Ka na dia zavatra ohatry ny mampalahelo aza misy amadika anio ho fifalian'Andriamanitra. Haleluya. Sy fifaliana foronina. Misy ange fifaliana foronina. Fa tena fifaliana avy any an-danitra. Satria ho vavolombelona zany isika. Ho fanasina no ny fidianana antsika io. Hapisiro ny efa matsatso. Tsy haiko, ny fankatiavanareo mivady ve efa matsatso? Iverinao isiro zany. Tsy haiko, ny fifandraisanao anaty tokantrano ve efa matsatso? Iverina isiro zany. Ny fifandraisana amin'ny mpiara-monina aminao ve efa matsatso? Iverina isiro zany.
satria ianareo ny fanasina, ianareo no fahazavana. Haleluya. Ozy zako hoe miamaizina ny tontolo. Sy diso Andriamanitra androany raha manangana olona eto amin'ity toerana ity ho fahazavana. Raha manaiky ianao ho ampiasain'Andriamanitra ho fahazavana dia ampiasanao izy. Fa tena feno aizina ny tanàna. Ny Zirama aloka mbola mandeha any misolopilopy. Fa ny tena haizina dia fa zavatra ratsy ny iainany maro. Mitady fahazavana izy mba ninona hanazava azy. Inona moa ilay fahazavana? Ny fahazavana dia sy izy fa ilay Jesosy tompo itsika miditra ao anatsika. Izy no mampiteny atsika ilay teny fahombiazana, mampianatra, manazava fa mbola misy fanantenanany amin'ny velona afaka niova ny tantaram-piainany. Haleluya. Hahaitia, hahay ifanao soa, hahay ifamelona, sy ifamono, sy ifanaratsy. Misy teny fiainana ao amin'ny Jesosy. Mitady olona Andriamanitra, manangana olona Andriamanitra ho fahazavana ao anatin'ny aiziny. Haleluya. Malakia 7:8 Malakia 7:8 Zao mivaky ny tendry. Malakia 7:8 Indro aniraka nirako ao, ary izy anamboatra lalana eo alohako, ary ny tompo izay tadiavinareo dia avy tampoka ho ao antepolony, ary ny anjelon'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy hoy Jehova tompo maro. Haniraka ny irako ao. Ny fidesika Andriamanitra ho irahana. Ny olona mety ho irahana Andriamanitra dia ho tanteraka ilay nivakisika teny am-boalohany. Rehefa manaiky ianao irahan'Andriamanitra dia angatao izay irinao. Na inona. Fatao inona aminao zany? Omeny anao. Raha tena manaiky ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra isika, manaiky ho irak'Andriamanitra dia eo foana izy. Manatrika anao, miara-dalana aminao, ka ninona zava-misy ao amin'ny fiainanao dia izy no miay anao. Haleluya. Haleluya. Ozy zako tamin'ny maraina. Misy karazana olana nge tsy mety miala zany raha sy makatony tenin'Andriamanitra sika. Raha sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra sika. Misy karazana olana vokatry ny tsy fakatoavasika ny tenin'Andriamanitra dia eo foana izy. Tsy mety miala amintsika, mandra-pahandeha sika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha ny fakatoavana ny teniny no fanasitrana, inona ny tsy hanaovasika azy? Sainy fa irak'Andriamanitra sika io. Mandalo isika eto ambonin'ny tany. Efa voafetra ny andro iaina sika. Misionera isika eto ambonin'ny tany. Iraka isika eto ambonin'ny tany. Mandalo ny fiainana eto. Ny fanontaniana mipetraka. Firy taona zao ny anao ny tsisa. Manao ahoana hatraiza ny mission efa vitanao. Hatraiza ny iraka na ny rano tompo efa nataonao. Fa miankina amin'ny iraka nampanaovina io no idirasika ao amin'ny toerana zay fanomanina ho asika. Haleluya. Ho any an-danitra ny diasika sao. Misy toerana sara mahafinaritra efa voahomana ao. Fa ny mission sika eto andao angalana tsiro noho ny tanora. Andao ho fitaina ny iraka nanirana sika. Haleluya. Ho fahazavana isika. Satria ny tompo maniraka sika ary ao ambadiky ny iraka ny rano. Tenga tao zay ilainao. Na inona. Fa omeny tompo anao zany. Haleluya. Haleluya. Andriamanitra mahatoky amin'izay rehetra nampilazainy le Andriamanitra ivavasika. Izy vavolombelona aminao afa. Efa njoroko vavolombelona tamin'ny maraina izy ty. Ny tompo rehefa maniraka dia isanao no miasa fa izy no manatanteraka ny asa.
Ndray andro zay nanao asa tamin'ny toerana anankiray. Dia rehefa nanao asa zay misy tanora visivisy niaraka taminay nandeha nitory filazantsara tamin'io toerana io. Dia rehefa nitory filazantsara tao ty tanora tiky izy natao nitory dia zao ny zavatra nisy taminy. Nafana be mifony dia niteneny ny olona nanatrika teo. Oy teto daholo ny marary rehetra fa iesika Betesda. Dia ozy ny olona taitra. Ha, misy ambonin'izany ve dia samy nandeha nivoaka zay nivoaka. Dia nisy ramatoa anankiray naka ny zafikeliny mareniny no entiny teo anoloany le peterana fanafo be. Rehefa tonga teo izy azy dia ozy le tanora ny teny hoe oy to ty marary inon'io. Dia ozy le ramatoa mareniny io. Dia ozy le tanora ahoana io ka ianao ny teny hoe atao inona daholo marary rehetra. Oy to ty marary rehetra nangata maso izy. Ahoana ny amin'io. Dia ozy izako efa nampitenen'ny tompo dia alefaso ny asa. Ka raha sanatrika tsy maheno ozy. Inona no atao? Dia sy hitany intsony zay atao dia niany heriny dia izao no teneniny olona. Andao anakipo ny maso sika. Dia nanao koa ny olona koa. Sy ny vavaka koa raha lafa izao ny zavatra natao ny sikiry moramora le zaza teo. Iza ny anaranao. Dia ozy le bebe fa hoe tsy maheno io. Dia ozy le tanora tsy hainao ny teneniko fa izy hoe sy mahenoko. Nanontaniany fanindroany iza ho any anaranao. Tonga dia niteny le zaza. Rehefa niteny le zaza dia ozy le bebe ary mampandainga mihitsy. Hatram'izay io tsy maheno. Ohatrany hoe mandainga amin'ny teny aminareo hoe tsy maheno. Ary ianao kay maheno fantatra ohatra amin'ny anaranao. Oy le tanora. Ary tia Andriamanitra tia ny fankatoavana ny tenen'ny fosiny ho zeziny andrasana. Raha tena manaiky ianao ozy mandeha hanatanteraka ny iraka nanirahany dia izy no miasa. Halleluja. Satria sy hanala baraka ny anarany izy. Fa raha ny anarany no ansoinao ampinoana dia maninona izy? Miasa izy. Fifalim-be tao anatin'ny efitrano. Nivoaka teo, nivoaka ny varavarany zay mbola nisy olona sao dia mba afaka mivily ato, sao dia mba afaka mivily ato, sao dia mba afaka mivily ato. Dia ozy le rahalahy sy zange iny sy za iny. Zara sy zavatra haiko iny. Fa le naniraka. Halleluja. Ka marina izany. Izy arake surprise taminy na izy ara mbola nanontany ahoana eo. Fa ny tompo efa teo. Ary nanomboka teo. Sa ny vavaka ho an'ny marary izy. Nanomboka teo. Na olona sy miteny aza hoe viva vao dia izy tonga dia manantona ninona. Dia ahita ohatrany le efa hita. Hanangana olona besaka eto Andriamanitra. Io aretinao anaty tokantranonao io miala eto ianao anandrana. Ahita. Io olona mila famonjenao ambadiky ny tokantranonareo io anandrana mako ianao. Ahita. Fa mila mino hoe miaraka aminao Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Sy diso Andriamanitra ny fidy asika. Misy fotoana ho azana ny tany. Inona loatra ny kritera ny fifidianan'Andriamanitra. Fifidianan'olombelona le mandeha agny regny. Fa fandresen-dahatra sisy ohatr'izany. Ore olona zafidiana. Ore olona zafidiana. Ao anaty tokantranonareo dia asiko pompe efatra ao anaty lakozinareo. Mba ninona? Mba olany. Fa Jesosy ny fidy atsika nga heverinao fa. Zay reny lavitra. Dia manomboka nanatonany. Ty no izy. Io no izy. Ry no izy. Ry koa izy. Ianao izy. Halleluja. Ahita ny fahasaran'Andriamanitra. Teny aleoko ny vavanao manasitrana amin'ny marary.
tena laoko ny vavanao mampisangana ny maty misy rona vavolombelona teto dia nangoritsana tompo atao voatsany koa olona efa maty eo ambony latabatra terana bavy dia nanenina sy sapa tension fa mianso ny anaran'i Jesosy niesika onony tony hainy nampanovina azy dia sy hoenao mpanovina anao samy nofidiny halleluja iasa Andriamanitra mato mifidy misy zavatra ao fa ny anjaranao ekeo halleluja Mateo 7:20 Mateo 7:20 fa sy ianareo no miteny fa ny fanahin'ny rainareo no miteny ao anatinareo sy ianareo no miteny fa ny fanahin'ny ray ao anatinareo no miteny raha misy marary sainy fosiny za olona nofidina tompo manatrika ty marary ty sy za sony no iteny manomboka eto fa ianao le atao anatiko no manenina no aoka iteny raha Andriamanitra rangano miteny sitrana ianao raha Andriamanitra rangano miteny mivay olana io raha Andriamanitra rangano miteny afaka isika halleluja ty le akaikinao io fa olona nifidina koa izy raha Andriamanitra ny mampiteny anao hoe dia hiasa izy fa ny fahavononanao ny fanekenao an'ilay Andriamanitra nifidy anao aoka tena ho masaka ao anaty zao manko ny zava-misy sainao nge fa Andriamanitra rehefa mifidy dia ampiasa fa raha mandany olona anankiray tsisy azo atao aminy raha mandany olona anankiray amin'ny fifidianan'Andriamanitra tsisy azo atao aminy nandinika ny amin'ny Jodasy Jodasy tena olona nofidian'Andriamanitra nofidin' Jesosy misy izy ho inona apôstôly niara-nandeha tamin'i Jesosy teo foana izy saingy zao ny vatany Jodasy fosiny présent fa ny sainy Jodasy alao zaraina fotsiny eo le tracte dia itoentiko any le tracte fa ity tracte ty ataoko haingona baiboly ty misy an'ity ho zaraina mako fa saiko nefa nahazo alao ty ataoko repera ato amin'ny baiboly ko ato fa sy mizara an'io zany Jodasy tegny foana fa ndray andro ny seony maizy azy nisy vehivavy anankiray vehivavy mpizangazanga Maria no anarany io Maria io tena nalaza be teo an-tanàna sy mahafantatra ny faratsininy teo an-tanàna mpizangazanga ozy ny baiboly dia nasiko sarisary tamin'ny maraina angamba ho ty Maria ty raha vao misy mpivady mandeha dia mandalo Maria dia ozy le vehivavy ny teny mivadiny dada asimbadika fa manino ino Maria fa manino mpizangazanga ny masony lehilahy mifanena amin'iny tonga dia tratrany ato tsy mizerizery any ny ranomanitra Maria midofaka be mahavoavidy ranomanitra lafo be isaritana olona hahatanterahany ny filany ratsiny fa Jesosy rangaha rehefa nafaka mahafaka halleluja ndray andro namangy ny tranon'le lehilahy anankiray atao hoe Simony izy niditra tao amin'ny tranon'le lehilahy boka Simona ny anarany rehefa tafiditra tao Jesosy mba anisan'ny olona nangetaheta hiova Maria nangetaheta fiovana nangetaheta hoe ahoana ny afaka mitondro molotry ny olona afaka amin'ty ino ty zavatra rasy iainako ty te hiova aho te ho afaka aho lasa koa izy mba niditra tao fa ao Jesosy rehefa niditra tao eny tanany menaka lafividy le manetoeto be ny anitrany nga izy naka zavatra hafa fa iny menaka iny agny nataony inona tao nararany tamin'ny tongotra Jesosy dia nifohany tamin'inona
olony lehilahy anankiray any amin'ny baiboly any amin'ny saiko amin'ny lioka ve samy marka samy Matthieu no misy an'le nanambarany misy hoe Zodas. Menaka sarobidy io ve dia natao amin'ny tongotra? Tsy mety zao. Tokony namidy io dia nampitazomana ny mpitambola amin'ny vola hanaovana asan'Andriamanitra. Sy vola ho tehirizina ho an'ny mpitambola fa fitiavan-tenan'izy Zodas. Fitiavan-tenan'ny Zodas dia niariary teo ny aminy. Ay olona tonga am-piangonana ihany fa olona mpanda ny tenin'Andriamanitra hoy Jesosy. Mba fantatrao moa ny ataon'ity vehivavy ty io fandroano ny famonjena ny tonga aminy. Satria mitady an'Andriamanitra izy dia ahita an'Andriamanitra izy. Io zao zavatra taony zao, io menaka lafo vidy nararany tamin'ny tongotra io dia endrika anankiray fa ho avy fotoana ho faty aho. Rehefa tonga izay fotoana izay ao am-pasana andeha hoany izy hitondra inona? Menaka io ihany. Satria menaka fanaony amin'ny hanitra tamin'izy tary no vana anatin'ny rem-pimaso sy ny laniny tagnotsony ny volany fa noentiny tamin'ny fanompona an'Andriamanitra. Halleluja. Voavonjy izy. Maniraka asika Andriamanitra izay zavatra anananao ihany ane, izay zavatra hainao ihany ane no tian'ny Tompo hoentinao hanatanteraka ny asany. Matetika fiteniko ty maro amintsika ireo ange mety mpilalao an'le amin'ny arabe igny na amoronmoron amin'ny trano coin-coin agny misy filalaovana 32, 12, 29 saiko ny anaran'iny fa mampitangorona vehivavy 26 misy karta iny eo rehefa feno saiko seta mosa sota sa inona rehefa feno tonga dia hoentina maka an'le arizato tangorona ny olona. Iny fomba fanangoronana olona igny ihany ene ny tiany Tompo avadika io taomina ny olona hitangorona dia hitoriana n'inona izy? Filazany tsara. Tsy mitady zavatra sarotra. Manasa lamba eny amin'ny bassin ve ny tena eny ny tena namana besaka eny amin'ny bassin ihany koa toriana ny filazany tsara ny olona. Izay zavatra toetra misy ao aminao io ihany ny avadika. Atao inona? Hitoriana ny filazantsara. Halleluja. Nampianatra tamin'ny maly dia zao ny zavatra ny teneniko. Ny Tompo ange ho sy mila vaniny. Tsy mitady zavatra sarotra. Ao anatin'ny tokantranonao mbola sy mpivavaka ny olona rehetra ao. Dia lasa ianao andray baiboly tonga dia jaonina toko fa 9 nandeno tsisy mihaino. Imezana ty mama jaonina ontoko tia. Fa hoana ny torianao aminy? Ny toetranao amboaro. Ny fiainanao amboaro. Asehoy fa efa misy an' Jesosy ao anatinao. Olona nofidiana ianao. Fahazavana ianao. Halleluja. Amboarina ny fomba fiainana mba ho fitoriana ao amin'ny tokantrano misy ianao. Fa rehefa hitany miova ianao dia hiovako izy. Halleluja. Rehefa hitany miova ny fomba fiainanao dia hiovako izy. Satria ny fahazavana ao anatsika. Fa sy anareo no miteny. Fa ilay Andriamanitra ao anatinareo no miteny. Halleluja. Raha tena Andriamanitra ny raisinao ka vonina ianao hanatanteraka ny sitrapony dia izy mampiteny ianao. Iseho amin'izay ilay fahazavana. Iseho amin'izay ilay fahasarana. Iseho amin'izay ilay fahalebiazana. Ho hitan'ny olona amin'izay fa velona ilay Andriamanitra ivavahanao. Satria izy no maniraka anao. Satria izy no hampiasa anao. Izy no hatateraka an'izay rehetra ampilazaina anao. Halleluja. Halleluja. Sainy raha lasana bavy fa mitondra fahampitehana nisy fahaizana manaiky ny iraka Andriamanitra. Tondra inona hoe?
tondra fampitena andao ngesika izery tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jona toko voalohany ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Jona toko voalohany. Jona toko voalohany ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Dia nakao aminy ny kapiteny sambo ka nanao taminy hoe endrety ianao reniko ny toromaso foneto misangana ka ansoy ny Andriamanitra ao fa angamba hevitra sika Andriamanitra ka dia sy ho faty isika. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy avy isika nanao filokana mba izahasika izay ahatonga izao lozo izao, izay mahatonga izao lozo izao amintsika. Dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Dia hoy izy ireo taminy masina ianao lazao aminay hoe noho ny amin'iza moa no mahatonga izao lozo izao amintsika. Inona ny raha fanaonao ary avy taiza ianao, aiza ny taninao ary avy amin'ny fireneniza ianao. Fa raha niko nisongaina tamin'ny tantarany Jona io teny io. Fa ity lehilahy atao hoe Jona ty dia olona manompo an'Andriamanitra, nahazo teny avy amin'Andriamanitra. Or Jona aniraka anao azo. Mandeha any Jona, ambarao zao zavatra lazaiko aminao zao any amin'ny Ninive. Sy hita teo imasin'olona ny fandavany Jona. Satria na isika zao aza dia sy ho hita eto amin'ny endritsika hoe ianao no nanda. Ay tany anatin'ny Jona tany nanda. Zasy andeha fotoana fikaramany zao. Aninona izara-trakta ve fotoana fiasany zao. Aninona itory teneny amin'ny arabe ve fotoana fikaramany zao. Nanda Jona. Ary rehefa nanda izy dia nanitatra lalana ho any amin'ny toeran-kafa ho any Tarsisy. Niditra tao anaty sambo anankiray. Rehefa tafiditra tao lasa ny sambo, izy nanao natory sy lavoloha. Nanda nihiraka Andriamanitra. Rehefa nanomboka lasa lavidavitra ny sambo, tonga ny tafiotra. Nanomboka nanoza be ny ranomasina. Nanomboka mikapokapoka amin'ny sisin'ny sambo ny rano. Nanomboka iletika ny sambo. Gropaka ny olona tao anaty sambo. Inona ny ty mahazo asika? Misy zavatra sy milamy ato. Inona ny ty mahazo asika? Misy zavatra sy mandeha amin'ny tokony ho izy ato. Finona loatra re ty mahazo asika ty e. Vao nierika ilay kapiteny dia nahita n'izy Jona matory. Fa nagaga amin'ity kapiteny ty sy kristianina raha ny fiteniny. Nefa mahalala sy mino fa ny olona manana an'Andriamanitra dia afaka miresaka amin'ny Andriamanina. Nikitiany Jona. Ramsia, inona ny ty toromaso be ataonao? Fa ngasy hitanao fa efa ho vaky ny sambo. Ansoy ny Andriamanitra ao. Ansoy ny Andriamanitra ao. Fa ianao ty olona viaiza e. Inona niraka nanrananao? Fa firenena viaiza misy anao. Natao daholo ty karazam-panontanina. Dia anokatra faraingy sosina. Mety misy kristianina nge mandalo attaque zany. Ny sambony efa tadiletika. Olana sy ahitam-baliny, sy ahitavaolana. Mitady asa sy mahita. Ny ato an-tragno any vilany tsy te anaiky. Mandeha mindram-bola amin'ny olona sy mahavoalohany le trosy. Ny tompom-bola sy maintsy maninona mitako ny volany. Manoza be. Ohatran'ny zetelisany ray aza ndraindray no mikitika azy. Fino ny ty mahazo anao? Ansoy ny Andriamanitra. Tsy ato zany olona zany. Halleluja. Teneny kely hoe nakaiky nasenao zany hoe ka. Nefa raha misy ato zany olona zany. Andao andiny tena. Andao andeha hanao ny asan'Andriamanitra. Halleluja. Sao dia ny fandavana ny asany ny anson'Andriamanitra, fandavana ny irak'Andriamanitra no mampanoza ny ranomasina. Ary sy anao rery andro no tadiavy no potena sy aletika. Fa ny ray sambo aminao, iza moa ny ray sambo amintsika? Mosiny ao anaty tokantranontsika ve? Ireo angeny miara sy mihinana e. Ireo ny miara mahita olana e. Mitady asa ny vadinao tsy mahita.
mitady asa ny zanakao tsy mahita. Misy marary ao tsy hainao ny marary, fa izy marary sy mety sitrany. Tsy mahakasika ny zoro-dambanao vi zany. Andao akato ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Andao anaiky ny irak'Andriamanitra. Fa rehefa sy nanaiky Jona, nandeha amin'izay ny filokana tra. Ay ve anao le izy. Dia natao inona? Any ambavany trondro vao tonga saina. Any anaty sinainy ny trondro asa aloha fa za aloha mbola sy nahita ny tao anaty sinainy. Fa izy efa vorana ny hitako. Mahasaravina ny ao. Tsy mbola niaina tao anaty sinainy trondro fa izy efa vakina eo ny kibony ny hitako. Fa malagniny ao. Fa inona ny zava-nisy taminy? Tao anaty sinainy trondro. Fa nanomboka nahatsiaro hoe ay mo zaty misy iraka ny rana. Ay mo zaty olona nantsoina. Ay mo zaty olona ny fidina. Ay mo zaty kaya misy iraka na ny rano tompoady ny lavo. Sao anatin'ny sinay trondro sisa. Aza miandry any anaty sinay trondro vao andeha. Fa anio raisy mifanapa-kevitra. Fa ombanao Andriamanitra. Iara-dalana aminao Andriamanitra. Anaiky izy raha manaiky anao. Ary ahita ny tanany miasa tokoa ianao. Halleluja. Nanomboka ny vavaka tompo mamindrafo amiko fa sy nekeko le irakao. Mifona aminao mamindrafo amiko fa sy ny fanekeko ny teninao na tonga ato anatin'ny ty. Dia ozy ny trondro ohatran'ny maloiloy azany. Sy nahazo aina ny trondro satria Andriamanitra namindra fota amin'ny Jona. Ngane ny trondro sy azo aina noho ny amin'ny famindrapony aminao. Halleluja. Ahita ny tanan'Andriamanitra miasa amin'izay ianao manomboka eo. Manomboka ho sitrana amin'izay io aretina sarotra sy tranony io. Manomboka hiva amin'izay ny olana saribahana io. Satria anaiky ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa badika ny trondro aiza ihany ny sisy tany. Fa sy vitako ty. Ela ny nanana ozy ny trondro. Fa sy vitako ny olona manana ny anson'Andriamanitra. Sy vitako ny olona nofidin'Andriamanitra. Sy vitako ny olona amaly ny anson'Andriamanitra. Sy mainsy aloty. Vao tonga teo amin'ny tany eto dia naninona izy? Navoaka tao Jona. Rehefa tafavoaka inty aho. Iraho aho. Saorana ny tompo fa maro amin'ny sikreto ange ahita ny tanan'Andriamanitra amin'izay. Ahita ny famonjen'Andriamanitra amin'izay. Ahita ny tanan'Andriamanitra miasa amin'izay. Rehefa nandeha nanatanteraka ny iraka izy. Mosy kalma ny ranomasina. Ny ravina ny tafiotry. Hanravina ny tafiotry Andriamanitra. Hakalma ny ranomasina Andriamanitra. Zay olona manaiky ho irana hatateraka ny iraka dia ilama ny ranomasina. Amen. Amen. Isahatra ny tafiotra. Amen. Ho vavolombelona amin'izay sika. Ohatrany hitaka rimako ianao ho faly. Halleluja. Hibitaka amin'izay ianao. Le hira igny mako sy natao fotsiny le mirerea manana an' Jesosy fa tena irerea tokoa sika manana an' Jesosy. Amen. Ny olona tena sitrana afaka mirere ny amin'ny Jesosy. Ny olona tena afaka no afaka mirere ny amin'ny fisiany Jesosy. Sika sy manana rere hafa sy Jesosy. Sasany ve fa mila mandeha manatanteraka ny iraka izay nanirahany. Halleluja. Halleluja. Jesosy no miara-dalana amintsika eny am-panatanterahana ny iraka. Aza vela atory Jesosy. Efa hainao ihany koa ny tantaran'i Jesosy tao anaty sambo. Rehefa nandeha ny sambo amin'ny marika toko faefatra. Tao Jesosy fa navelan'ny olona natory. Aza vela atory izy. Ianao sy mahazo matory Jesosy ihany koa sy avela atory. Fa foazina mandrakariva. Aninona? Hiasa hiaraka amintsika. Fa raha mandeha amin'ny hery isika, tsisy nininona andry. Raha mandeha amin'ny saipatatra isika, tsisy nininona andry. Fa raha Jesosy no asaina miara-dalana amintsika, aomby. Amen. Amin'ny fiainana andavanandro io, ansoy foana Jesosy hiara-dalana aminao. Halleluja.
Itram tokony atao azao. Isaia 7:10 dia misambikina amin'ny 12:10. Isaia 7:10 ny 12 sy ny 12:10. Ianareo ny vavolombeloko i Jehova sady mpanompoko izay efa nofidiko mba hahafantaranareo sy hinonareo aho ka ho azonareo sara fa izao no izy. Talohako dia sy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy hisy handimby ahy. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara fa sy misy hafa tao aminareo dia ianareo no vavolombeloko hoy Jehova ary izao no Andriamanitra. Isika iran'Andriamanitra io dia ho inona? Ho vavolombelony. Inona moa ny atao hoe vavolombelona? Fampisehoana ny maha-izy an'ilay anankiray. Izy Andriamanitra, izy no izy, mpanasitrana izy, mpanao fahagagana izy, miasa amin'izay rehetra ilavana azy Andriamanitra. Halleluja. Fa izao anefa mitady olona Andriamanitra iseho, ho aseho, andeha amin'ilay toerana, hanenina, ho fanehoana ny fisiny. Raha mivavaka ho an'ny marary ianao, dia manino regny? Sitrana satria vavolombelon'ilay mpanasitrana isika. Raha mivavaka ho an'ny manana olana ianao, iva ny olana satria vavolombelon'ilay mpamaha olana isika. Hanehoan'Andriamanitra fa misy izy. Halleluja. Hoy aho tery amboalohany feno aizina ny tany. Mila sika ho fahazavana izy. Mila sika mizoro eo mba ho inona? Ho fahazavana. Hanambarany amin'Andriamanitra. Hanambarany amin'ny Jesosy. Le nizoroko vavolombelona teo, le an'le tanora teo. Mbola sy niteny teo ivelan'le tragno nanaovana an'le asa le tanora io. Dia maro ny olona nanantona teo, fa inona ny zava-nisy tao? Sady mba afaka mivily makato aminay koa. Fa naninona tamin'ny voalohany mbola sy nisy le fahagagana, sy tonga dia niteny ny olona mivily ato, mitira ato. Fa rehefa niasa Andriamanitra dia lasa naninona ny olona? Nangetaheta, te hampandroso, te handray. Raha sy miesika ianao sy ho hita zany. Halleluja. Fa raha mandeha ianao dia ho hitanao zany. Ho vavolombelony ny fisin'Andriamanitra isika. Amafisiko zany teny zany amin'ny Isaia 4:20 ny 9:9. Aza matahotra na mangovotra ianareo, sy efa nampandre anareo hatramin'ny fahiny vao ka nanambara taminareo. Eny ianareo no vavolombeloko. Sy misy Andriamanitra hafa sy zao va. Zafady, misy Andriamanitra hafa sy zao va. Tsia, sy misy vatolampy sy hitako zany. Aza matahotra na mangovotra ianareo, sy efa nampandre anareo hatramin'ny fahiny vao ka nanambara taminareo. Toyina ianareo no vavolombeloko. Indraindray tokoa mety mampieritreritra, mampatahotra, mety mampangovotra ny zava-misy. Fa raha tena mandray an' Jesosy ao anaty isika, dia izy no miasa. Sy efa nambara ombieny ve fa Andriamanitra mpanao fahagagana izy, Andriamanitra mpamaha olana izy, Andriamanitra mpanasitrana izy. Sy iraina fosiny le iraitsika regny, izy mamasiahy isan'andro. Jehova inona? Mpanasitrana raha marary. Jehova inona? Be da be ny fanonoana sika azy eo amin'ile tononontsika ao. Fa sy natao ho hira fotsiny, fa aseho amin'ny alalan'ny fisisika, ho aseho amin'ny alalan'ny fisinao, ho aseho amin'ny alalan'ny fahavononanao, ho aseho amin'ny alalan'ny fitsangananao. Raha say anao anambarany amin'ny Jesosy, dia sao ao aminao koa izy, ary asa eo amin'ny fiainanao, anasitrana ny marary, amany olana manana olana. Ho vavolombelony Kristy isika. Halleluja. Halleluja. Ekeo
ny fanirahany. Halleluja. Donc isika izery tenin'Andriamanitra zay namaliny Isaia ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Isaia toko fahenina. Isaia toko fahenina ny 9:9. Ary nandreny fen'ny Tompo nanao hoe iza no hirahako ary iza no andeha ho hirakay. Dia hoy izao. Dao irana mamaky ny toyny hoe dia hoy izao. Hirao. Hoy Isaia. Henoko ny feo. Reko le feo miantso hoe iza no enina hirahako. Iza no hirahako ary iza no andeha ho hirakay. Tsotra ny navaliny fa sy ny salasala. Ty aho. Hirao aho. Mafinaritra ny manaiky ny hirak'Andriamanitra. Tsara ny manaiky ny hirak'Andriamanitra. Satria ho fitahina ho an'ny maro ianao. Ho fahasoavana ho an'ny maro ianao. Andeha hanohy ny asa efa natomboky Jesosy isika. Hitoro ny filazantsara. Anambarany amin'ny fahasarany. Anambarany amin'ny fahalebiazany. Fa ao anatin'ny fandehanana angatao zay irin'ny fonao. Fa homeny anao zany. Halleluja. Iza ny vonina ho irahan'i Jesosy. Zangano ny tanany. Hiasa mahery amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha tena vonina ianao, hiasa Andriamanitra. Halleluja. Tandremo kosa ny manana fandavana. Fa raha misy fandavana ao anatsika, sarotra ny fahitana ny tanan'Andriamanitra. Sarotra ny fahitana ny famonjen'Andriamanitra. Sarotra ny fahitana ny fanavotan'Andriamanitra. Fa raha tena manaiky sika, hiasa mikery Andriamanitra. Dao sika hivavaka amin'izao fotoana izao. Angataka ny fanahy masina isika. Mba homba sika amin'izay rehetra efa nekena raha manaiky hoiraka ny tokoy ianao. Dia izy no hampiasa anao. Izy no hanasitrana ny aretinao. Izy no hamahany olana misy eo amin'ny fiainanao. Dao ary sika hivavaka amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka. Ekeo ny anson'Andriamanitra. Ekeo ny fanirahany. Ekeo ny fifidianany. Fa hampiasa anao izy. Ray masina ho misaotra anao izay. Saotra Tompo. Satria fotoana tokoa izao. Andehananay. Fotoana izao. Andehananay. Hanaiky ny amin'ny hirakao. Andeha izay andesy amin'ny tahotra. Satria fantatray. Fa ianao no ato anatinay. Ianao ny ampiteny ny vavanay. Tompo zay dia fitaovana ihany. Asan'ny rato ny vavakao Ekeo ny hiraka ny rananao. Ekeo ny anso zay ny ansony anao. Ekeo ny safidy zay ny fidianany anao. Fa misy zavatra tiany atao amin'ny alalanao. Isika no vavolombelona. Ekeo zany. Saotra raiko. Saotra noho ny amin'ny fifidiananao. Saotra noho ny amin'ny safidy. Saotra satria maniraka anay ianao andeha. Hitondra famonjena. Hitondra fiovampiainana. Hitondra fanafahana. Hitondra fanasitranana. Hitondra vahaolana. Fenoaizina ny tany. Izahay ny fahazavana. Maniraka anay ianao. Indreto zay Tompo manaiky ny hiraka ny rahanao. Mbola maro ny olona mila famonjena. Mijajajaja ao anaty aizina. Tompo ny fidy anay ianao. Ho fahazavana ho an'izy rengy. Manaiky zay Jesosy. Ianao ny mahita ny ato anatiny tsirairay avy. Mahita ny etaetapony tsirairay avy. Mahita ny faniriny tsirairay avy. Tompo atateraka ianao. Atateraka ianao. Saotra fanahy masina. Saotra Tompo. Dao sika angina amin'izao fotoana izao. Petrao mifonao ny tananao ilany. Ho anao zay vonina dia asan'ny rato ny tananao ilany. Vavaka ho anao. Raha eo misaotra anao izahay. Sy diso ny safidinao Tompo ny fidy anay. Manaiky zay Tompo malalany amin'ny hiraka ny rahanao. Ny angatahako Jesosy eo. Aza miala aminay ny tana maherinao. Omba ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Tompo izay mbola miainao anaty aretina. Misy fanasitranana. Misy fanasitranana. Zay mbola miainao anaty olana. Misy vahaolana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mandeha dia mahomby. Izay mandeha dia mahomby. Izay mandeha dia mahomby. Ahita ny tananao miasa.
izay rehetra miara-dalana aminao. Saotra fanahy masina, saotra tompo, isy fifohazam-panahy amin'ny alalan'ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Voninahitra ho anao Andriamanitra, voninahitra ho anao Andriamanitra, voninahitra ho anao Andriamanitra. Alleluia, sika rehetra aranao hoe amen. Alleluia, alleluia. Ya zay moa zany ny afatra nampitondran'ny tompo teto a, isorana ny tompo lehibe a, nafahasika ny aino ary ankatoa an'izay teny a nampitondrana izay. Satria moa androany fetiny reny a, dia hiditra ao anatin'ny fiarabana isika. Alleluia. Tsy fantako na mba tahaka ianao, fa za manokana dia fifaliana lehibe ho any men'Andriamanitra mpanompo ny vavy. Satria famonjena ho an'ny fanahiko, ary fitaritana ho any an-danitra, ny antom-pisiny, ny ositra tao aminy a, no mahatonga tahaka zao. Za ihany koa mino fa noho ny aminy, izy ary zany olona zany aloha. Hainao tsara ko. Manana reny isika, manana ny mpanompon'Andriamanitra pastera Randrenay Vravelona Daniel. Ndao tetanana mafy an'ny tompo a, ho fisaorasika ny tompo any amin'ny fisiny. Raha mbola misy mafy ambony zany dia mitia afatanana mafy any ianao. Alleluia. Noho ny amin'ny fisiny dia tahaka izao sika tsirairay avy, ka mendrika raha hisaotra an'Andriamanitra. Sasa zany ve? Mendrika ihany koa raha hiarahaba azy isika eto amin'ity toerana ity a, tahaka ny reny rehetra izay arabaina. Sa zao mino fa maro amin'isika reto dia rehefa miala eto androany dia ho avy ny zanakareo aninona hiarahaba. Man'izay mbola sy niteraka dia ho avy ny fotoana ho izaza miarahaba ianao. Amen na. Ka anatanteraka an'izay fiarabana izay sika dia andeha hanatitra fanomezana. Alleluia. Fanomezana vokatry ny fo ho antsika manatanteraka ny fiarabana. Angatasika ny mpikarakara mba hanao an'le harona eto dia ndao ataosika le hira hoe arabaina ianao an'io orneny a. Tena tsara angamba raha eo ampisanganantsika manao azy. Dia ataosika bitabitahana. Alleluia. Fa sy maina be ny miarahaba, fa leo mba sina endrika fitsikina. Angatasika ny mpitarika mba hitarika sika hiditra ao anatin'izany. Ndao ary sika eo mpanangonana an'izay a, sady manao an'le hira arabaina ianao an'io a orneny izany. Avy any aoriana ny mandeha mialoha manatitra an'le fiarabana ety anoloana zany tompoko. Ndao sika isangana eo ampisanganana anaova sika an'le hira azy. Yarakani andani cha
satria tena tiana iana. Maherezany enyo zay anohananao satria tena tiana iana. Maherezany enyo zay anohananao satria tena tiana iana. Alléluia. Alléluia. Alohan'ny vavasika ho amin'ny pastera dia ohatry ny tery mifanahiko eto hivavaka ho anareo vehivavy rehetra zay. Amen. Ho reny tena ho tahinany eny reny rehetra. Ho tahinany eny vehivavy rehetra ato amin'ity fiangonana ity vehivavy hitondra olona maro ho any an-danitra. Hivavaka isika ho an'ny vehivavy rehetra ato anatin'izao fiangonana izao. Alléluia. Sika lehilahy zany tena manao beso be amin'izany satria hivavaka ho an'ny vehivavy ihany koa moa zany dia mivavaka ianao hoe mba tena ho vehivavy ampiasain'ny tompo ao. Amen. Ndao ary tsika hivavaka. Raha eo misaotra anao izahay fa izao fiangonana izao misy dia nohony aminao. Tompo malala ho ny vehivavy rehetra amin'ity fiangonana ity tononiko vehivavy tena hitondra olona maro any an-danitra, vehivavy hotahina, vehivavy ambinina sy manan-java mahory ninona ady olana mandalo eo anoloany resiny satria ianao Andriamanitra nefa nifidy azy. Nataonao nisy izy mba ho vavolombelona ny fisianao, ho vavolombelona ny fahasarana, ho vavolombelona ny fahalebiazana. Vehivavy maharesy olana, vehivavy maharesy ady, vehivavy skivy sy ketraka manoloana ny adiny, fa vehivavy nasangana ao Andriamanitra, voninahitra ho anao Andriamanitra. Saotra fanahy masina. Sika rehetra aranao hoe amen. Ndao asaisika mama dia izoro eto dia asandrasika ny tanasika. Ndao sika hivavaka ho azy amin'izao fotoana izao. Vavaka ho azy sika. Izay teny apetraka ny tompo ao am-bavanao dia sainy hoe ho ataon'Andriamanitra izay teny izay. Noho izany andao hivavaka ho azy sika rehetra zany tompoka. Raha eo misaotra anao izahay. Raha afaka ny mivavaka eto amin'ity toerana ity ho an'ny reninay ara-panahy paster Randrenay Vravelona Daniel. Tompo malala ho nomena ho anay izy, fitahina ho anay ny antom-pisiny, fahasoavana ho anay ny antom-pisiny. Tompo malala ho nitondra anay amin'ny lalana tsara, ny lalan'ny fahamarinana izao vehivavy izao. Tompo mangataka izahay ny amin'ny fanasitranana feno ho tobaka eo amin'ny fiainany, ny androm-piainany sisa Jesosy malala hitondra anay ho any an-danitra ny programany, ampitomboy izay androm-piainany izay efa nomena ho azy. Hanoatra nefa vitany mbola ho ataony. Averinao takiny ny voromahery ny tanjany, iverina amin'ny ray ny tanjaka, ny ohatra lavitra nefa nomena ho azy teo aloha. Matoko sy mino Andriamanitra fa ny fahasoavana izay napetraka ao anatiny dia mbola hiparitaka manerana ny Madagasikara, manerana ny zao tontolo izao, avovozy fanahin'olona maro noho ny amin'ny anaranao masina. Misaotra fanahy masina, misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo, voninahitra ho anao Andriamanitra. Sika rehetra aranao hoe amen. Eny paster ny amin'ny androandroany izay fankalazan'ny rehetra ny amin'ny fetin'ny vehivavy dia ndreto izahay zanakao fiangonana faly miarahabanao fifaliana ho anay ny amin'ity andron'io ity ahafahanay miarahabanao indray koa dia manolotra n'izay voatsarambina kely vokatry ny foa ho mariky ny fiarabana. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao pastera hoentin'Andriamanitra lavitra moatra noho ny efa vita, mbola havonjy fanahin'olona maro noho ny efa voavonjy hoentin'Andriamanitra lavitra noho ny efa hitanao hotahina amin'izay rehetra mbola irin'ny fonao ianao. Ndao dia tanana mafy sika ho fisaorasika an'Andriamanitra hoentsika manamarina n'izany teny no entina teto zany zany. Tahiny Jesosy pastera. Sisy ambarako tsony angambany fa dia misaotra betsaka anareo tena hitako zao ny fitiavan'ny fiangonana na dia ataoko rehefa lasa izay fotoana maro izay dia mbola mahatsiaro afoanareo dia ho tahiny tompo ary ambin'Andriamanitra tonga piny mahery. Vadiko zao dia mijery afoana eto hoe inona no lazainareo ka ny lazaiko dia izao ho tonga vehivavy mahery hiazakazaka ho any an-danitra ho fenon'Andriamanitra ny voninahitra sy ny hery ka dia misaotra tompoko
misaotra ny amin'ny fanomezana izay ny ianareo. Samy mahazo ny toerany ary tompoko. Alleluia, alleluia. Ya zay moa zany ny fanomposekan'Andriamanitra teto tamin'ity tapany fahatelo ity atolotry ny mpanompon'Andriamanitra. Ndao tetanana mafy firaisasika amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny famaranana sy ny filazana izany. Dia isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny hafatra spesial nampitoran'Andriamanitra mpanompono atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao fiangonana izao tsy ho fiangonana hipetrapetraka fotsiny amin'izao fa tena hitsangana ary andeha ampiseho fa isika no ilay ny fidin'Andriamanitra ho fahazavan'ity zao tontolo zao ity isitina ny olona rehetra ao anaty famazinana ho amin'ny fahazavana ka ho vonjena ny fanahany ka ho marobe no ampidiritsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsy amena mafy be ve zany tompoko? Iza amintsika toka eto no amaly ny antson'Andriamanitra hoe ety aho irao aho asio teka sorakoraka farany zay mafy. Jesosy, Jesosy tsy miova omaly anio mandrakizay sady zany ve. Halleluia. Ry fiangonana rehetra tonga eto avelantsika ny tantara lasa ho tantara lasa fa manompoka izao zay rehetra matsapatena fa nataon'Andriamanitra ho fahazavana, nataon'Andriamanitra ho jiro anazavanyity zao tontolo zao ity mba mijenona zao tontolo zao. Aoka hiala ao anaty vata izy na hiala any mba farafara izy araky ny ohatra nataon'i Jesosy Kristy. Fandao hitsangatsika rehetra iombona hitorina filazantsara hitsory vavolombelona. Zao ny azo antoka raha mandeha ianao dia ombanao Andriamanitra, ombanao Jesosy. Asio tehaka mafy be tompoko. Halleluia. Zao ny tantarako aminareo ny mpiandraikitra moa tsisy manatona mba hijoro vavolombelona ny tantara hoe zao no asa nataoko tatoato ary zao ny fombiazana nampomban'Andriamanitra. Fa reo olona zay atao hoe mbola vaovao tsy mpijoro vavolombelona hatramin'izay, tsy mpitorotena hatramin'izay, reo no manatona ary tena bitabitaka mihitsy izy manatona enky ny hafaliana hoe pastera nandeha nitoroteny taria niresaka tamin'ny olona taria joro vavolombelona tena resy lahatra pastera fa tena momba Andriamanitra. Satria le olona zay nijoro vavolombelona tamin'ny teny tsotra zany ka teny tsotra. Raha za zao nijoro miresaka amin'ny olona mijoro vavolombelona normal mety mandateny manao zay andresako lahatra le olona. Fa le olona vaovao mbola tsy nijoro vavolombelona, tsy mbola netoroteny, tsotra ny ambarana, tsotra ny zavatra resahana, fa ny tena mampahery omban'ny tompo le olona. Dia babo le olona. Dia misy mitantara amiko hoe zay pastera efa nataona olona be dia be mihitsy zany zao ho an'i Jesosy. Tongato izy. Amen. Amen. Dia misy reny akeo vavaka ny marary. Bitabitaka mihitsy izy mitantara amiko pastera. Nisy olona nalemy tary sedra manandalo dia tafarisaka fivavana tamin'le olona teo tokotany. Dia olona hoe ato aminay misy marary, andao mba hivavaka ho azy ianao. Dia nanaraka ozy izy niditra tao tran'le olona, nahita olona malemy mombo fandriny. Tsy nitoroteny lavabe fa nambarako tsotra tamin'ny fotsiny hoe Jesosy manasitrana anao mitsangana ianao fa sitrana. Aloha hivavako anao vita mivavaka nitsangana teo ambofandrina le olona malemy. Dia averiko anao tena bitabitaka izy amin'izany. Bitabitaka mihitsy hoe tsy mbola hitina hatramin'izay ny ainana. Zany hoe izy zay olona sarokenatra, tsy mbola nijoro vavolombelona, tsy mbola nitoroteny, kanefa dia nomban'ny tompo fanasitrany marary. Raha mandeha tsika rehetrarehetra
zao ny toky omeko anareo ombantsika rehetra ny tompo ampandresantsika Andriamanitra amen. Dia zao ataoko fa tsy tongatonga ho azy ty zavatra rasako aminareo ity novagin'Andriamanitra tamin'ny herinandro ambony iny fa anao session spéciale mandritra volana Jona sy Jolay ray manontolo. Ina no atao tsika rehetra zany amin'ny totoana ity dia hiasa ho an'Andriamanitra tena hiasa fa ny volana Jona sy Jolay spécial tsisy hipetrapetraka na dia anankiray azy fa hitsangana andeha hitory ny filazantsara andeha hijory vavolombelona amen. Zay rehetra fomba atsika atao anatantarana izany ho ataontsika dia zao no namangin'Andriamanitra nasainy nanao fanasana taky aho hoe tsika mandeha miasa raha mijory vavolombelona sy mitory ny filazantsara. Ny voasoratra dia hoe famonjeny, fivampiainana, fanafahana, fanasitranana, fahagagana, fitahina mandritry ny volana Jona ray manontolo sy Jolay ray manontolo. Ho ataon'Andriamanitra ato, ho ataon'Andriamanitra any amin'ny toerana zay andehananareo any amen. Noho zany dia io rehetra lotany saika io ho amarin'Andriamanitra ato io, ho amarin'Andriamanitra amin'ny alalanareo io. Mila mandeha anao mazava nge ny témoignage natao pasteur Emile teo olona tsy mpitory tena nge izy, olona tsy hoe mpivavaka ny marary na vita nanentana aloha eto marary to amin'ny dolo marary anka sedra n'olona marenina verevitra zay le mba olombelona verevitra fa Andriamanitra efa vonina hoe ho ampiasaiko anao ary dia inona ny tany tamin'le olona marary le marenina izy any anaranao olona marenina avy anataninao izy any anaranao aiza le renibe le satry ty teny hoe ianao ty olona manefo folamona olona marena nge io tsy anao nataniko fa izy olona marena nge io fa rehefa nataniny ihany dia ny as'Andriamanitra nitelony le olona marenina zany hoe nandrezana izy. Halleluia. Vita be lavitra noho zany ihany koa ianao. Iza daholo mangetahetany andeha no asan'Andriamanitra hozarany amintsika zany izy ty fanasana ity dia samy maka fanasana arak'izay veriny hoe ity no ampiasaiko hitomako olona tsy angolinao akory dia asika ao anaty vata fa ho ampiasaina dia akoatran'ny vata tenanao manokana mandeha miasa manao as'Andriamanitra dia mandeha par groupe, mandeha par équipe, mandeha daholo alamino ny fotoananareo hiasa ho an' Jesosy isika ka angatana ny retolondreto reo mpidera mipetrapetraka reo aloha tonga dia mizara ilay fanasana mba ho vetivety anao iranakira sika rehetra ao anatin'izany tompoko. Andao ataontsika eo am-pitsanganana ty hira ity manasanao mitsangana amin'ny toerana misy anao. Tsy nahitako nilazako ny afaliako sy niaravona nomena ho ay ane ho tiany Jesosy metsiketsika te andiane ny tongotro netanetana faliana ao atratrako ataoko ahoana ny fitanisana amin'ny fanombezana sandelana amin'ny fahotana rehetra vitako metsiketsika te samy mirafirafo samy mifaly Andriamanitra miaraka amintsika tompoko faly sy ravany ao manananao Jesosy sanindrindra no ifaliko sy andizako faly sy ravany ao manananao sanindrindra no ifaliako faly sy ravany ao manananao Jesosy sanindrindra no ifaliko sy andizako faly sy ravany ao manananao sanindrindra no ifaliako.
ianaranao Jesosy manana mahagaga fa manova tsy mahasoa ny fiainana metsiketsika dia andiany ny tongotro netanetana valiana oatratrako atolazay tsy ho tantaraiky toko any anaranao fa anarana manakely manarany manjo metsiketsika dia andiany ny tongotro netanetana valiana oatratrako Vali silavanao manananao Jesosy Sandrindra mifaliko sy andiza Vali silavanao manananao Sandrindra mifaliako Vali silavanao manananao Jesosy Sandrindra mifaliko sy andiza Vali silavanao manananao Sandrindra mifaliako Vali silavanao manananao Jesosy Sandrindra mifaliko sy andiza Vali silavanao manananao Sandrindra mifaliako Vali silavanao manananao Jesosy Sandrindra mifaliko sy andiza Vali silavanao manananao Sandrindra mifaliako Sandrindra mifaliko Sandrindra mifaliako Sandrindra mifaliako Sandrindra mifaliako Sandrindra mifaliako Tatsika te atanana mafy an Jesosy Zay miaro maka toerana tompoko faly be ny tompontsika fa hiasa isika zay ny efa nandrasan'Andriamanitra hatramin'ny ela ary tsy misy mpino kristianina olon'Andriamanitra olom-bovonjy ka hoe tsy asa izy tsy misy an'izany noforonon'Andriamanitra ny olombelona mba hiasa tahaka izany i Adama noforonon'Andriamanitra mba hiasa tao amin'ny Saedena na dia efa manana zavatra rehetra azy dia izay noforonon'Andriamanitra mba hiasa izy ary na dia Jesosy ary tonga tety amboniny tany dia tsy hoe tonga mba nandehandeha fotsiny fa voasoratra hoe natao hiasa izy hiasa ho an'Andriamanitra rainy hiasa ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany Jesosy dia isika ihany koa amin'ny olom-bovonjy atsika natao hiasa isika ary asa spesiala no nakinin'Andriamanitra amintsika mazava nke ny teny Jesosy raha io tahaka ny nanoranao ahy ho amin'ity zao tontolo zao ity no anorako andreto olondreto ihany koa ho amin'ity zao tontolo zao ity tahaka ny nanoranao ahy ho amin'ity zao tontolo zao ity no anorako azy ihany koa ho amin'ity zao tontolo zao ity ny rana mba hiasa isika zay mino aho Jesosy ny asana ataoko no ataon'izany olona zany ka efa sokafan'Andriamanitra maso fanahinao fantatra amin'ny marina mila mihetsika ianao mazava be ny fampianarany eto ny mpanompon'Andriamanitra teo Saola ka le asa tsy ataonao io no tena fototra matoka le olana tsy mety miva na matoka le aretina tsy mety sitrana fa mila miasa ianao andao tsika militeka mafo any tompo dia filazana manaraka dia zao androany hariva amin'ny roa ory fotoan-dehibe amin'izao tsika mirava izao zany dia hitra fidirana manaraka miaraka pasteur Jean-Claude isika misy afatra manokana ihany koa efa nomanin'Andriamanitra ho antsika amin'izao fidirana rehefa avy zao fa le amin'ny roa ory fotoana spesial satria fety ny vehivavy androany no zany ny vrenim-pianakaviana rehetrarehetra ato amin'ity fiangonana ity ilazana mba ho tonga daholo androany hariva amin'ny roa ory atolakandro tongava daholo ary misy olana an-trano any asa atsoy amin'ny telefona tongava eto amin'ny roa ory fotoany dehibe mihitsy eto rariva ary ho an'ny vehivavy le izy fa azadiny fa ilaina tonga ihany koa ny lehilahy rehetra dia misaotra an'Andriamanitra fa misy mpanompon'Andriamanitra avy ao amin'ny ligue pour la lecture de la Bible zany natsoko manokana ho avy eto
androany hariva am'roa izy mitondra fampianarana tsy toroteny be izy fa hitondra fampianarana mazava natao ho an'ny vehivavy ho an'ny renim-pianakaviana dia ao anatin'io fampianarana io dia misy teny atsipy any amin'ny lehilahy ihany koa amy ohatra zao drandray tsy tonga saina ny lehilahy ny raim-pianakaviana tsy tonga saina mihitsy izy ary azo lazaina hoe mandika ny tenin'Andriamanitra izy mandatsotra ny tenin'Andriamanitra izy manohatra tsotra ny tenin'Andriamanitra izy inona ohatra misy fotoana ny lehilahy sasany dia mavita daroka amin'ny vadina mamono ny vadina tena mahita ranabavy fa maninona ny masonao io dia tsy miteny izy aloha tonga dia azo konina hoe voatifitry ny tontondry tena mampalahelo ny zavatra tahaka izany nefa vadinao io ahoana baiboly tena iray aminao nofiray aminao io tsy normal ange zany ianao hoe eo anatr'Andriamanitra tsy normal eo no milaza hoe normal endry fa Andriamanitra mahita tsy normal vodona kely eo amin'ny sainao satria isika olombelona zao antrany tambodokatra Alahady tena iray fa ao ny tanana ao ny maso ao ny tongotra samany andraikindreo raha sanatria ve tompoko le tongotrao no izy niasa be mihitsy tatoato ny andeha tongotra foana niasakazaka be dia be ny zavatra nataony dia vizaka dia tsy voainga tsara indrandray dia mandeha amin'ny lalana iny ianao tafitohana dia nianjera mihitsy ianao dia inona reny no ataonao tezitra be vianao tongotra tsy misaina tongotra tsy mandinika niasa anakinina aminao mandeha tondra ny vatana tondra ny loha kanefa maninona tsy ingana tsara tongotra io inko le tanana avy eo daroka azy traboka azy raha ianao re manao an'izany eo amin'ny fiainana normal asa tsy normal tsy normal fa ny ataonao na ny vava io na ny tanana io samy mandray anjara daholo manampale tongotra nanao fatosoana manafisafo mitady fanafody hosorana amin'ilay tongotra marary aloha makarepo mihitsy androany aloha fa tena tsy voainga ntsony ny tongotra ka tafitohana aloha makaina makarepo tsy hafa tahaka izany ny lehilahy amin'ny vadiny zay matoka amin'ny baiboly miteny hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tenanareo tahaka an'iza hoe tahaka ny tenanareo raha sanatria ka sendra natao mibesira ny loka tsy hoe tezitra ianao za efa niala vola vidy an'ity trondro ity mba ino no tsarotsarony vavako ka rehefa nataonao besira ndray natao tsy hoanina ve izy ty ariko aty hoetoany sady midaroka anao amin'izay le vehivavy amin'izany voatra zao mbola daronao ihany tadinina vehivavy tsy misaina asody anao le lazainao tsy misaina satria mandika ny tenin'Andriamanitra ianao ka zava-dehibe zany atokavan'ny lehilahy eto RHEFI mba tsangano ny tany zay mpamono vady hoe tonga eto niany vadiko iny na dia amin'ny eny tany iny ary izy dia be dia be nge zatra indray tsy mety nono le tany zany dia hitako hoe tsy mety na miteny na fietsika zay matoka mijerijery hoe inona reo mitenenina io sao dia teny zavatra tsy tokony tenenina izy fa tiako foana izy tambatambazako foana izy karakaraiko foana izy sao dia tokony hoe tetsakatsakany ianao sao dia tokony ety nakarivotra kely ianao daonao mba hividianako zavatra ery inona mba tianao karakaraiko foana izy ary fatany fa tia azy dia rehefa tsy hita ianao dia malahelo izy satria tsy mahita olona tsy hita le olona tia azy ka tahaka izany mihitsy zany tokony ataon'ny lehilahy rehetra amen amen ka ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra RHEFI amin'ny roa zany dia ny vehivavy amin'ny finoana moa anao fety eto ihany koa RHEFI amin'ny roa anao fety eto izy no zany
ny seza anankitelo reo zany a petrahan'le tsisy mipetraka za fa le vehivavy finoana manao fety a no mipetraka am'ireo seza anankitelo ireo ny vehivavy finoana rehetra moa zany tsy manao fety a dia eny am'izay tokony mipetrahanao zany ianao no mipetraka zay zany le fotoana tsika rariva fa mirombey folo mahiro tsy problema akory a fa dia itoy ty tantara ity mifampona tompo tsakialy io na za koa ary mba tsy aly araka tahaka anareo amen sakafo hoe tsy hohanina ihany zany rehefa aveo narapitso sady tsy zany ve ndeo tsika hivavaka marina fotoana azy tompandriamanitro vita somatsara ny fotoam-pivavahana androany zay nitondranao anay teto amin'ny totoerany ity faly ravo izahay koa dia mihotrika eto anatrehanao mame voninahitra anao andriamanitra tsy toa tsara ianao mpanao tsara apetraka ampilatananao fotoana lehibe zay ataonay rarivo amen amen ahery zay rehetra ahery ny fiagonanao misaotra jesosy io halleloia amen dia miravo zany tsika zay molo mipetraka dia mipetraka